Inona ny tokony atao mialohan'ny fandaozana? Amaly an'izay fanontaniana izay isika ao anatin'ity fandarina universeny ity ao amin'ny toromarika sy ny fomba fiasan'i Jesosy Kristy ahasana anao ampitiavana. Faly miaraka aminao ary arabaina am-pifaliana mihitsy ianao sitraka ny fiadanan'ny Tompo raha hitoetra aminao ary omban'Andriamanitra ianao ao anatin'ny zavatra izay atao amin'ny fiainana. Andinika loha hevi-dehibe anankiray isika zao manao hoe manomboka ny fianarana. Rehefa manomboka ny fianarana, inona ny tokony ho fantatra ao anatin'izay? Ary manana fanontaniana ho valiantsika an'io ilay hoe inona ny tsara atao mialohan'ny hifandaozana. Andeha aloha esaka ianao andao sika hiara hivavaka. Ray tsara misaotra noho ny fanasanao anay andinika eo an-tongotrao ny teninao mamindrafo aminay ary sitrakay raha hitari-dalana ao amin'ny fahamarinana rehetra ianao dia ampahirezo zahay eo ambanin'ny fiainao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Manomboka ny fianarana, vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra ho an'ny sokajy ny taona, ho an'ny mpianatra any amin'ny ambaratonga fototra sy ny antenatenany zany misy antsika izao. Fa ny mpianatra ny ambaratonga ambony kosa dia ao anatin'ny mbola fotoam-pianarana. Fa eto rehefa avy nandinika isika teo aloha ny Jaona 7:10 izay nampianaran'i Jesosy lesona ngezabe ho an'ny mpianatra sy ho antsika rehetra, dia mitohy kosa zany hoe inona no ataon'i Kristy ho antsika mialohan'ny fandaozana, inona no nataon'i Kristy. Matetika hifandao isika amin'ny alalan'ny hoe mifandao ny mpianakavy, lasa ny ray mpianakaviana handeha hamonjy asa sy ny ray mpianakaviana hanao adidy dia ny zanaka ny tavela ao trano. Raha tsara ny fifandraisana ao tokantrano dia hametraka hafatra ny ray aman-dreny hoe zao no atao. Raha ohatra ka hifandao ny olona anankiroa, mety hoe noho ny asa na noho ny andraikitra, dia tsy maintsy hisy fifandaminana tsara ao hoe zao ataovy na hoe aza manao toy izao mihitsy mandra-piverina. Izay le hoe mandeha tsara ny fifandraisana ary mampianatra an'izany antsika Jesosy inona ny atao. Nalamin'i Jesosy daholo ny zavatra rehetra, nalaminy tsara ary izay le hoe inona ny atao mialohan'ny fandaozana. Ny andro hahafatesan'i Jesosy raha teo amin'ny Jaona 7:10 isika dia efa manatombotra ary nalaminy tsara zany manomboka treo ny zavatra rehetra. Ny olona anankiray izay handao ihany koa mialohan'ny fahafatesana, raha efa tsinjony mialoha zay, dia mametrapetraka ihany koa izy. Inona ny ataony? Manamboatra tsara ny didimpananana izy mba ho vita kalamina hoy ny fitenenana, atao marina tsara. Mety hoe avaozina koa sy alamina tsara koa ny fitantanam-bola sy ny momba ny ara-bola. Vorina ny havantiana rehetra hoe efa handao azo ary ireo patriarika ao amin'ny Baiboly dia nanao an'izany tamin'ny fiainany. Ohatra hoe ry Davida mpanjaka. Dia alamina koa ny fifandraisana izay tsy nety rehetra. Izany no atao ao anatin'ilay hoe fiomanana alohan'ny hifandaozana na hoe hisarahana. Eto moa zany misaraka amanaina no resaka amin'izay tontolo-kevitra faran'izay. Fa zao Jesosy mihitsy talohan'ny hisarahany tamin'ny mpianatra, izany hoe hisarahany amin'ny olombelona tsy ho hitan'ny mason'ny olombelona mivantana intsony, dia nanome toky be dehibe izy ary nanome lesona tsara be dehibe izy nanomboka tamin'ny Jaona 7:10 izay hitantsika teo aloha mahakasika azy, ary dia mitohy amin'ny ankehitriny zany. Fa eto ny mpianatra dia manomboka mianatra, manomboka mampianatra ny fianarana izay omen'i Jesosy. Ny asa fanompoana izay nataon'i Jesosy nanomboka teo amin'ny Jaona 7:10 ka hatramin'ny 7:10 fanomanany an'ireo mpianatra hoe zao avy no iseho, zao no ataonareo. Dia ao amin'ny Jaona 7:10 zany mbola miresaka misimisy kokoa an'izay hoe mandamina tsara ny zavatra rehetra izay Jesosy, ary izay no anasako anao. Jaona 7:10 io dia raiso ampitiavana, vakio, fa ho hitantsika ao anatin'izany ilay toromarika nomen'i Jesosy momba ny tokony atao alohan'ny sarahany tamintsika hoe zao avy no toromarika omenareo. Hodinintsika mandritra ny fiarahana moa zany izay. Ary io Jaona 7:10 io no fampianarana nomeny tao amin'ny efitrano ambony mialohan'ny sarahan'izy ireo tao amin'izany efitrano zany. Fa zao mbola betsaka koa no ampitain'i Jesosy amintsika raha manaiky isika. Mbola mahatratrasy anao zany amin'ny vanim-potoana iainantsika moderna ankehitriny
eny amin'izao vanim-potoana andro farany izay eny antsika izao ihany koa. Andeha hivavaka ahatonga n'Andriamanitra hanampy antsika sy ahatonga antsika handray fanapa-kevitra tsara hoe alamina tsara ny zavatra rehetra alohan'ny fifandaozana ny fisarahana. Vavaka isika. Tompo, misaotra be dia be fa efa nanome ohatra tsara ianao izay ho hitanay eo amin'ny jaona toko 7:20 fa alohan'ny fifandaozana dia alamina tsara ny zavatra rehetra, na ara-tsaina, na ara-batana, na ara-pandaminana, na ara-pitantanana, na ara-bola. Ampahirezo ary zahay handinika ny soratra masina, anaiky ny torolalàn'i Kristy, anaraka ny Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.